tsy misy asa loha milalao tony teo an-tokotaniny ihany i Kevin nefa efa 100 kilometatra miala ny tranony nisy nankakely ny avy any Antananarivo mbola malemy kokoa ny anabavany no fatorana ary natao tao anaty gony izy roa tsy nahatsiaro tena raha tsy tonga teto Mahajanga. Aizanareo mipetraka? Vola 2 alina ariary no natsipin'ireo mpangalatra azy ireo rehefa nitsoaka satria nitomany ireto ankizy reto. Nivoto ny tongotra roan'ilay zazavavy no nifatotra natao taminy. Olona teto amin'ny parkage no nahatsikaritra azy ireto ka nitondra azy tany amin'ny tandro filaminana. Ny fahitana anazy zany zay eto miandry eto dia ndesin'olona maintimainty voatantanjaka zay zaza io. Tamin'ny firy teo eo zany? Tokony amin'ny 7. Nandeha rery tanatina tomobile avy any Antananarivo zany zareo? Izy aloha tsy nandeha rery izy fa nisy olona mitondra anazy. Tanatin'ilay tomobile? Ia, tanatin'ilay tomobile. Faraka ny filazan'ilay zaza dia andeha ody zareo any Anjanahary dia nisy nisambotra teo ambodibola dia tapenana ny vavandreo dia natao anaty gony. Mahagaga ny toe-javatra toy izao. Tsy nahatsikaritra ninninona ve ny mpamily sy ny mpampiakatretana tao Antananarivo? Tsy nety mivoaka ihany koa teto ny kooperativa sy ny sofera nitondra an'ireto ankizy ireto. Efa niantso ny reniny kosa ny ankizivavy ka androany ihany dia averina ny Antananarivo izy ireo.